Tompoko vavy sy tompoko lahy faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity satria tonga tsy miarahaba honina mantezitra ka izany indrindra ny antony anoloranay ny fiarabana ho antsika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Miarahaba tompoko lahy, miarahaba tompoko vavy. Androany moa isika iresadresaka mikasika ny filoham-pirenena teo aloha, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ary hiresaka ihany koa mikasika ny governoran'ny faritra Sofia, tsy iza moa izany fa Généraly Lilson Direne. Tsy adinoana ihany koa ny hiresadresaka mikasika ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Hajena Ntsay Christian. Ho resadresantsika moa ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy, fa mialohan'ny idirantsika amin'izay resadresaka izay moa dia entaniko ianareo mba hiabon'ny chaîne, indrindra entaniko ihany koa ianareo mba hanao j'aime ny video ary hametraka ny commentaire ihany koa. Ndao idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny idirantsika amin'ny fotoatondresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Resadresaka mikasika ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta moa isika, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Ntsay Christian. Rehefa voalazantsika ny mikasika an'ity Premier Ministre ity dia jerevantsika kely ny hafatra izay nataony sy teniny tao anatin'ny pejiny, satria mifandray amin'ity Premier Ministre ity ny hafatra izay nambarany sy teny. Toy izao moa ny mikasika ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta izay tonga tany Toliara ny fampiresaka tamin'ireo tompon'andraikitra sy ny mponina mikasika an'ilay bazy Toliara. Raha araka ny fantatra moa dia ny tamin'ny andro 1 April 2024 iny dia tonga tany Toliara Ntsay Christian izay otrony ireo ministra miisa 112 mianadahy mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, miheno sy mifampiresaka amin'ireo tompon'andraikitra ifotony civil sy miaramila, ireo ray aman-dreny ara-pinoana sy ara-drazana, ireo mpiantsehatra sy ny teknisianina avy ao amin'ny bazy Toliara, ny solontenan'ny antoko politiky, mpanohana sy mpanohitra, ary ireo solontenan'ny mpikambana maro samihafa. Andrasana moa ny vaovao sy ny hevitra tapaka aorian'izao fifampidinihana izao. Izany hoe raha araka izany voalaza izany moa dia mazava fa resaka bazy Toliara no nahatongavan'ny Premier Ministre Ntsay Christian tany Toliara izay nifampiresaka tamin'ireo tompon'andraikitra sy ny mponina mikasika an'io bazy Toliara izay tsy miafina amintsika intsony fa izay tena nalaza ny andro vitsy lasa izay. Manoloanany izay bazy Toliara izay moa dia naneho ny heviny tao amin'ny pejiny moa ny filoha levitra fafito, tsy iza moa izany fa Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako, ary niteraka fanehoan-kevitra be dia be ho an'ireo izay mpanaraka an'ity sy teny ity moa ity fanambarana izay nataony sy teny ity. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany sy teny tao anatin'ny pejiny: ambarako eto fa tsy hahasoa anay io bazy Toliara io, aza mba forcenareo, hoe hafatra izay nambarany sy teny tao anatin'ny pejiny. Rehefa nilaza an'iny zavatra iny moa i Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako dia be dia be ny olona izay naneho ny hevitra ny tao anatin'ny pejiny, indrindra ireo izay mipomba azy. Ohatra anankiray ity namana ity izay naneho hevitra nanao hoe somamana nefa tsy navelany trandrahany sinoa ny volamena satria tanindrazany zala enjana, fa ny bazy Toliara forsena manta amin'izao nefa manimba ala maro ary mitondra aretin-dratsy. Izany moa ny fanehoan-kevitra ity namana ity manoloana iny publication izay nataony sy teny iny. Ireo olona sasany moa dia namaly an'io fanehoan-kevitra io izay nilazany hoe tsotra ny antony ny harena aty amin'ny sisiny aloha no trandrahana dia ny any afovoan-tany no nisitraka ny tombotsoa, rehefa tapitra ny aty amin'ny sisiny izay votrandrahana ny ao anivon-tany, hoy ny fanehoan-kevitra ity Gaëtan Maurice ity raha vantany vao nahita an'iny mikasika somamahana iny. Fanehoan-kevitra n'olona moa izay ka tsy idirantsika lalina rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'iny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny hafatra izay nambarany sy teny iny moa dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny governoran'ny faritra Sofia, tsy iza moa izany fa Généraly Lilson Direne.
Ity gouvernoura ity moa dia anisan'ny gouvernoura izay tena tsara indrindra satria tsy mipetrapotsiny fa manao ezaka rehetra, manao ireo rehetra izay azony atao. Ity resantsika ity moa dia resaka RN sisy Ambanja Antsihy sy Antsihy Ambondromamy. Mandeha ny fanarenana ireo tebokaratsy indrindra mampanahirana. Raha araka ny vaovao marim-pototra moa dia ny orinasa GCA sy Nicolas Madagasikara no misahana ny fanamboarana sy fanarenana ny lalam-pirenena izay mampifandray ny distrikany Ambanja sy Antsihy anatin'ny faritra Diana sy Sofia. Orinasa hafa CRBC kosa no misahana ny fanamboarana manomboka Antsihy ka hatrany Ambondromamy. Tafiditra anatin'izany ny ao Tsara Asina sy ao Anjiamangirina ary Marovoantaza izay anisan'ny tena mampitarena ny mpampiasa iny lalam-pirenena fahaenina iny. Mandritran' izany dia manaramaso ny asa ataony ireo orinasa any ifotony moa mba hanaja sy hanaraka ny fanarahana nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny MTP moa ny gouvernoran'ny faritra Sofia, tsy iza moa izany fa Generaly Lilson Di Roland. Tsara ho marina etona ihany koa moa fa nisy ny toromarika sy fanambarana ireo laharam-pahamehana ho an'ny faritra Sofia izay niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra misahana ny fanamboaran-dalana sy talem-pakitry ny asa vaventy Sofia ary ny gouvernoran'ny faritra Sofia ny androny iny 12 April 2024 iny. Tsara ho fantatra moa izay ka izany indrindra no antony ampahafantarina izany ianareo rehetra ary ireto sary hitantsika ireto moa ny sary manamarika izany zavatra voalaza izany. Voalazalazantsika sy voaresadresaka antsika moa ny mikasika aniny gouvernoran'ny faritra Sofia iny ary efa nilaza ny mikasika ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta moa isika teo fandeha ary isika hilaza ny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ity zavatra ity moa dia araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejy ity an-tanindrazana koa dia zaraiko aminareo ankafaliana sy ampitiavana be. Niona tany Paris ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Niona tany Paris ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina sy ny Ravalomanana ny Andro Omaly entina hamahana ny olana atrehin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao no antony io fionana io. Novela belarina tao anatin' izany ny fitombohan'ny fahantrana, ny fiakarany tsy fandriam-pahalemana ary ny fitohizan'ny fihenjanana ara-tsosialy sy ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana politika. Ny antso ny herivelona rehetra izy ireo amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra sy eombonana. Izany moa ny zavatra nisongadina sy ny zavatra nalaza ny Andro Omaly resaka fionan'ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny Hery Rajaonarimampianina izay niona tany Paris mikasika any zavatra izay voalazantsika izany, tsy inona moa izany fa resaka famahana olana atrehin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ampahafantarina moa izany satria nizontsika rehetra moa mahalala ny zavatra rehetra mitranga sy ny zavatra rehetra miseho. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy atao ny alavan'ny resaka hametra beloma izahay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.